Eo amin'ny vaovao aza-pinoana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly alahady ny faha-efapolo taona ny sampana tanora kristianina ao amin'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Ny andinindin'izay no entina amintsika ary. Tsara ny manamarika fa efa ela no nisian'ny sampana ho fitezanan'ny tanora kristianina tao anatin'ny fiangonana FJKM, fa ny nampiasana ny anarana hoe sampana tanora kristianina na STK tao anatin'ny fiangonana no feno 70 taona amin'ity taona 2024 ity. Mandritry ny taona dia maro ny etika entina namarian'ny STK FJKM izany tsingeritaona fa 70 nisiany izany. Tao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fankalazana, ka ireo bureau foibe STK no nitarika sy nandray anjara tamin'ny fanompoam-pivavahana raha ny mpitandrina Rasendrahasina Lalahady filohan'ny FJKM kosa no nitory ny tenin'Andriamanitra. Ny teny fanevana fankalazana izao moa dia ny teny Soratra Masina manao hoe oka ariatsika ny asany maizina ka itafitsika ny fiadiny mazava. Araka ny hita ao amin'ny apistily ho an'ny Romanina 13 ny andininy 12 ka io no tenin'Andriamanitra io no niopanan'ny toriteny. Nanatrika ny fanompoam-pivavahana ihany koa ireo solotena maro avy ao amin'ny foibe FJKM sy ny komity lehiben'ny STK, miampy ny mpikambana STK avy amin'ny fiangonana samihafa. Nandray anjara hira sy fanaintanana izy ireo ny alohan'ny fanompoam-pivavahana sy nandritry ny fanompoam-pivavahana. Ny arahan'ny rehetra niredona tamin'ny fiandohan'ny fanompoam-pivavahana kosa ny hira fanevan'ny STK FJKM amin'izao fa 70 taona niorenana izao. Ny STK FJKM dia mankalaza an'Andriamanitra noho ny faha-70 taonany amin'ity taona 2024 ity. Androany no anokafana izany amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana lehibe izay notanterahana teto amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Maro ireo hetsika ireo amin'ny mahatao-pankalazana anazy izay karakaraina amin'ity taona ity. Anisan'izany ny hetsika ara-panatanjahantena, eo ihany koa ny hetsika ara-kolontsaina, ny fanompoam-pivavahana izay ankoatran'ity moa ny ivony dia tanterahana any amin'ny isaky ny synodam-paritany 7 ny famaranana kosa dia tanterahana any Antsirabe ny volana Novambra 2024. Tiana ihany koa no mampafantatra indrindra ho antsika STK FJKM fa ny tsangam-bato izay tanterahana izao taom-pankalazana izao dia anisan'ny STK FJKM Ray Manontolo, izany hoe anangana ny base de données ho an'ny STK mihitsy. Ny faharoan'izay moa dia ny ananganana ihany koa ifitoerana anankiray izay atao eto Antananarivo, ho toerana fivoriana, toerana fanabeazana ny tanora ary indrindra moa ho loharanom-bola ho an'ny STK foibe. Fanokafana ihany ity natao androany ity, fa ny STK isaky ny synodam-paritany kosa dia samy hanao hetsika mba hanamariana izany fotoam-pankalazana izany ary samy miezaka mba ahavitan'ny tsangam-baton'izao fankalazana izao. Mariana fa tsy farana iny fankalazana raha tsy any amin'ny volana Novambra amin'ity taona 2024.